kiss you there, longing for you. Lovasy nirina ran'olo maro mirabanao lovarabary lovasy nirina ran'olo maro teo amin'ny sehatra ny serasera ny tena nahafantarana azy teo amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa dia tamtampoka teo lasa taleniny kabinetra ny filohan'ny repoblika ina reny ny antony nanekenao hoe ho taleniny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ie marina tokoa moa fa nahafantarana anazy teo amin'ny asako tao amin'ny anivon'ny sehatra tsy miankina tao indrindrindrindra ny sahana ny fifandraisana ary ny communication na relation publique zany natonga ana nanaiky antsitrapo moa ny fangatahana Andriamatofiloha sy ihany koa ny Ramatovamo izay efa niasa niaraka tamiko tao amin'ny asa ara sosialy dia ny zava-miseho amin'izao fotoana izao izay zava-miseho izay misy eto amin'ny firenetsika izay manerana tokoa andray andraikitra ary anaiky an'izany asa lehibe ary adidy lehibe napetraka zareo amiko zany marina tokoa fa adidy ary asa no miandry atsika amin'izao fotoana izao ary ny fanarahanay tamin'ny efa volana folo volana izay dia ny iarahana miasa amin'ny vina izay efa napetraka n'Andriamatofiloha ary indrindrindrindra isoraka an'Andriamanitra satria tena mitovy ny tanjona izay irenay dia ny ampandroso an'i Madagasikara. Tsy manahirana ve hoe tsy nanao politika mihitsy nefa ny anisan'ny tantana ny sehatra politika amin'izao fotoana izao? Ie, betsaka tokoa no nitsikeran'izay tamin'ny voalohany hoe efa maninona moa no talen'ny kabinetra zany no tsy olava amin'ny anivona toko politika ary ataoko angamba fa ny fiasan'ny Andriamatofiloha izay hitantsika hatramin'ny voalohany na ny sekretera jeneraly aza dia hitantsika fa avao amin'ny sehatra tsy miankana ihany koa dia izay te hanova ny fomba fijery ary ny fomba fiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay angamba no mahasamihafa amin'izao fitondrana izao. Manamony zany hoe miara-miasa amin'ny filoha Andry Rajoelina zany? Ny zavatra voalohany izay tsikaritro raha nanomboka ny asa ny herinandro vitsivitsy nandraisana ny andraikitra dia mbarana mihitsy le hoe tena mandeha aingana be izy ary izahay mpiara-miasa moa zany dia fampandany tena mihitsy hoe raha ohatra ka raha misy jery todika kely zany amin'izao famehana ara-pahasalamana izao ny izao iady izao ataontsika izao dia tsy misy andro na alina na week-end zany fa dia miasa foana izahay ary zavatra faharoa izay tsikaritra ihany koa dia Andriamatofiloha dia tena ataontsika hoe mahery fo ary tena mirotsaka tanteraka amin'ny zavatra ataony ary ampanatretena no andraisan'ny andraikitra rehefa misy olana na zavatra maro tonga ao aminay dia izy mihitsy no miantso anay tsirairay avy ny tompona andraikitra tsirairay avy andray ny andraikitra tandrify azy ary jereny ary arahany hatramin'ny farana ny asa izay atao fa io no tiako tenenina hoe te hanova zavatra izy ary ataoko angamba fa tsy hanome tsiny ny sasany raha ohatra ka hidirany atsipiriany ny asa rehetra izay atao eto amin'ny firenena ao anatin'ny ny vinany hoe tsy maintsy arenina ny zavatra tsy mety rehetra izay efa neto nisy teto Madagasikara. Tenenao teo hoe hatramin'izay tatao anatin'ny famehana ara-pahasalamana izay tsisy andro, tsisy alina, tsy misy week-end miasa foana, tsy vizana ave ny filoha manahoana ny fahasalamana eo zao? Il est infatigable. Tena zay no ndresanay voamaly moa zahay no niona araka ny tenena ireny nisy ny filan-kevitry ny ministra izay nitarihany ary niaraka ihany koa ny premier ministre salama tsara izy ary eto Madagasikara izy ary raha toa ka nisy ireny tsao
naeliny sasandreny hoe lasa tany ivelana izy a mariako etona fa tsy mbola nietsika teto a Madagasikara mihitsy izy a nandritrin'izay ady lehibe zay nataontsika teto Madagasikara zay sarotra ny mieritreritra n'izany hoe lohan'ny firenena ve a dia andeha hitsoaka ny ivelany nefany a ny ady dia atrehantsika miaraka eto rarany raha ohatra ka eo anilany fianakaviana izy a ary eo anilany vahoaka malagasy le fifaneraserana tamin'ny olona karakara anaty fahamiana ara-pahasalamana moa tsika zao miatrika valana retina tsy sanatria hoe namindra retina taminy satria hita ihany fifaneraserana mijery zao tsika ny filohan'ny Brésil tratran'ny Covid ny prime ministre britannique tratran'ny Covid ny prince Charles tratran'ny Covid tsy misy ahina ve ny amin'ny fahasalamana sy ny amin'ny tokony atovahako zao sécurité ny fahasalamana amin'izay lafiny oui zay indrindra no raha tsikaritra reo raha ohatra ka nanomboka n'ity ny laminasa rehetra zay natao ediny amin'ity valana rehetra ity isika dia hitantsika izy natetika ary tena sarotra mihitsy no miteny anazy ary mifehy anazy hoe aza mandeha terrain ianao monsieur le président tamin'ireny voalohan'ireny ary tamin'ireny moa zany mbola tsy dia tena nitangana be ohatr'izao ny isan'ny olona ny voany ity coronavirus ity fa dia nanaiky an'izy aloha izy tsika andeha mila tsika ny vahoaka mila miasa mila aseho hoe eo anivon'ireny ao anivon'ireny manampy an'ireny médecin tsika na ihany koa ireny vahoaka izay tratrany ity virus ity fa noho ny niakatra ny tahany ireo olona izay voany ity valana retina ity dia tsy maintsy naka ny fepetra ary indrindra ny premier ministre sy ny ireo ministre ny défense no milaza fa tsy maintsy miaro tena ny Andriamatoa ary zany angamba dia hitantsika eran'ireny firenena ny ivelan'ireny ary tsy mbola nisy angamba raha ohatra ka jerentsika kely raha ampitahana amin'ireny firenena ny ivelan'ireny hoe filoham-pirenena tena mirotsaka ary izy mihitsy no mandray andraikitra mitady vahaolana na ao anivon'ny fanefitra zany na ao anivon'ny fanampiana-ny ireo fitaovana izay entiny mpitsabo hiadiana amin'ity valana retina na koa amalinan'ireo izay etaetany olona marary satria amin'izao fotoana fantatsika somatsara fa tsy tomombana ny asa izay atao ary dia miezaka hatrany ny miheno ny vahoaka izay ary izy indrindra no tena mijery an'ireo atsipiriany ahafahana zay indrindra le hoe izy mijery ny atsipiriany asa rehetrarehetra lasa manome endrika indray hoe mitsabaka ny amin'ny asan'ny olo-ka fa lasa ohatrany hoe izy mitsabaka ny amin'ny asa ministry ny fahasalamana mitsabaka ny amin'ny asan'ny ministry ny fiarovana mitsabaka ny amin'ny asan'ny ministry ny filaminana anatiny tsy manahirana ve zay le hoe matoa misy ministra dia misy asana ministra ary ny filoha aty ambony aty amin'ny lafiny stratégique sy paikady ny tena ilana azy ny zavatra niseho raha ohatra ka nanomboka n'ity ady ity isika dia nisy ny filan-kevitra ministra matetika ary izay nitarihan'Andriamatoa filoha sy ny prime ministre nisy ihany koa ireo ministra maromaro izay miara-ny asa teo akaiky ny ministre ny fahasalamana tsara angamba manamarina fa ady zao atrehantsika zao ary mila ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa amin'ny tsirairay avy ny zavatra napetraka raha ohatra ka nanomboka ity ady ity dia miataontsika hoe ny task force izay miarahany ireo ministra maro nivondrona anampy ny ministra ny fahasalamana satria tsy ho vitandrery le izy manana ny ekipany izy ary manana an'ireo mpitsabo maro izay manana ny traikefany ao anivon'ny ministerany fa hita ary zay no efa napetraka hatramin'ny ambolohany zany no hoe aleo mifanampy ary indrindrindra ireo ministra tsongaiko manokana eto ohatra ny ministre ny environnement na ministre serasera na ministre ny industrie dia niara-ny vondrona tao anatina ny task force momba ny fanampiana ara-sosialy any vahoaka ary misy task force maromaro ary ny araka ny teninao teo hoe ny président ny filoham-pirenena no mandrindra an'izay plan stratégique zay fa ny mpanatateraka avy eo dia ny ministra tsirairay avy izay sahan'ny ministera ny fahasalamana ny filoha nefa ny hita eny foana ihany matetika indray koa mampanontany tena hoe ny filoha moa fantatsika hoe manana traikefa manokana izy eo amin'ny lafiny serasera ny talen'ny kabinetra ny manana fahaizana manokana eo amin'ny lafiny fifandraisana sy serasera araka ny tenentsika teo indray ohatra ny manana alaim-panahy
eritreritra hoe cinéma sary mihetsika ny tena betsaka ao anatiny azona sary fotsiny reny rehetrarehetra reny izay tokoa no hitantsika ary voarainay tokoa reny tsikera reny na reny fanamarina reny fa ataoko angamba fa ao anatin'ny serasera ao anatin'ny ady lehibe ohatr'izao dia ny transparence no ilaina ary indrindrindrindra ny mampiseho ihany koa no hoe inona tokoa moa zany no natao inona tokoa moa zany no hitsaran'ny olona ny andriamatofiloha marina tokoa ny teneninao hoe ao anatin'ny tanteraka ny communication ao anatin'ny serasera andriamatofiloha zavatra zay natsikaritry ny olona ary alohan'ny direct tao amin'ny nandraisan'ny andraikitra tao amin'ny talian'ny kabinetra dia betsaka ny tamin'ny fampelezakevitra no hevitra sy ny tetikasa zay navoaka ny andriamatofiloha vita lany izy dia mbola nitoy izany asa izany ary maro moa ny teny hoe fangamo mbola ao anaty fampelezakevitra moa ty andriamatofiloha fa mandrina raha hafa mihitsy zany le fijeren'ny olona amin'izao fotoana izao ataontsika hoe raha manao jery todika ny tamin'ny talohatsika tsy nisy filoham-pirenena zany mbola tena hitany olona amin'ny terrain isak'izay misy asa tokony atao fanokanana fanankanana fanombohana fotodrafitrasa dia eo foana izy any ka ny sasany lasa milaza hoe fangamo mbola en campagne moa andriamatofiloha tsy izany fa ny tena marina dia matoa ny zavatra nylazainy teo ny tenenina tamin'ny fampelezakevitra dia ataontsika hoe zay moa zany ny voady napetrany tao anatin'ireny velarano zay napetrandreny tamin'ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy ho tanterahany iverena kely ny tamin'ny voalohany dia tamin'ny volana marsa raha tsy diso no niditsika ny sestany navelantsika nody aloha ny olona zay tavela tena ivelany ireny ny malagasy zay nanam-paniriana iverina nametsika fepitona izy ireny dia nody avy eo dia nanao an'ilay fitiliana faobe isika izay mariako etona fa tsy nanaiky mihitsy ny eo amesa amin'io hoe tsy mahazo manao an'izany satria ny fitiliana dia hoan'ny olona zay efa ahitana ny sorotraretina ihany raha hitanareo ny any an-dafy reny tsy misy manao test zany ny olona fa tonga dia rehefa misy symptôme ianao misy an'ilay sorotraretina dia midy any an-trano dia mihinana fanafody dia sy mankany amin'ny hôpitaly raha tsy tena hoe atao hoe forme grave tsika ny fanohitra an'izay nataontsika fa tonga dia hoe anao fitiliana faobe amin'ireny iny dia hevitra niarahana nijery miaraka anareo miaraka ministère ny fahasalamana fa indrindrindrindra andriamatofiloha no teny hoe atao ahoana mijery anareo zay zavatra miseho any ivelany zany izy dia nieritreritra hoe tokony ho zay no ataontsika dia natao moa le izy dia anafahantsika nahita andreny ka vitsivitsy izay nanomboka tonga teto amintsika reny nefa ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao to miakatra ihany ny isan'ireo voan'ny covid-19 miakatra ihany ny isan'ireo le forme grave tsy nisy adosoana paikady ihany fa tamin'ny voalohany izay indrindra le hoe nijery nanao fitiliana faobe sy ny sisa vao nanomboka le izy dia nanao confinement sy ny sisa tsika ny laminasa zay natao tamin'ireny dia nieritreritina tokoa hoe misy ady hevitra lehibe moa zany teo anivon'ny ministra maromaro tao anivon'ny filan-kevitra ministra niaraka amin'ny andriamatofiloha sy ny premier ministre no hoe idina tanteraka ve dia tsy avela mody reo malagasy sa dia amena fepitona izy ireo no nidina araka ny teneniko teo dia ny filoham-pirenena dia tena mitsinjo ary mihaino ny afatra izay alefan'ny olona aminazy ary efa nolazaiko moa zany izy ty tamin'ny tambazotra sosialy hoe andriamatofiloha dia tena izy no mamaky andreny afatra izay alefan'ny olona na tsikery zany na fankaherezana alefan'ny vahoaka malagasy ho anazy ireny ary izy ny tena mijery an'ireny tao anatin'izany no hoe andriamatofiloha nisy apahany milaza hoe aloha zay mba hody ary amin'izao fotoana izao amin'izao tsika miresaka izao maro ireo olona zay te hody mafy satria hoe tsy tafody izy tamin'iny andro iny ny ray aman-dreny na mpianatra ny olona zay tavela any adilam-bato any betsaka ireo zay tena manam-paniriana an'izay dia misy koa ny etsakila ny teny hoe tonga dia idiorangafa za ampidirina ireo olo ireo satria ireo ny hitondra aretiny eto amintsika
ama filoam-pirenena azy ary maray aman-dreny ny sahana ny mijery ihany koa ny hevitry ny rehetra izy dia tsy naitsy nakan'izay fanapa-kevitra sarotra zay hoe allo apodina ireo malagasy ary nisy tamin'izy ireo no mitondra ny sorotra retina io nyzahana avy eo nametrahana ny mesure sanitaire nanomboka ny fahamena ara-pahasalamana ho isika fa dia tsy maintsy misy foana ny olona tsy maintsy mahita lalana na tsy manaraka an'izay toromarika izay fa napetraky ny ministère ny fahasalamana izay le fiboana ve vahaolana ho atsika eto Madagasikara raha ny lafiny ekonomika ny toe-karena ny toe-piainan'ny malagasy tsirairay vahaolana ho atsika eto Madagasikara ve le fiboana ny fiboana dia ataontsika hoe fomba anankiray ahafahantsika mijery an'ireo olona izay indrindraindrindra marefo na tao anivon'ireny fanambaran'Andriamatoa filoha ireny dia efa navery nombenombiena hoe ianareo izay marefo ny olona izay efa lehibe amitaona sy ireo olona izay mitondra taizana retina dia tokony hijanona ny an-trano. Za zao malala ho anivon'ny fianakaviako olona taiza retina, olona misy tension, misy diabétika, misy an'ireny zavatra rehetra izay efa tenen'Andriamatoa filoha ireny dia tsy manaraka le toromarika izay efa apetraka. Mainka moa zany fa anivon'ireny ataontsika hoe ny vahoaka izay araka telenao teo hoe ara-toe-karena ary indrindra nisy moa zany anekdote anankiray moa zany tiany ary miverina matetika nitenen'ny olona amin'ireny ataontsika hoe eny an-dalambe ireny hoe alonay ozy izy ireo tamin'ny voalohany na tonga hoe nanokafana kely an'ilay izy dia ny hoe alonay ozy izy matiny anoanana matiny aretina tsy zay matiny anoanana tikan'izany ary tena marina tokoa no hoe ireny olona ireny anie raha hiditsika any an-trano ary misy milazana izy ireny hoe hidy ao an-trano zay fa ny tranonay raha tsy ombanay anankifolo izy ao anatina trano pièce anankiray ary zay indrindra no natonga ny Andriamatoa filoha ny eritreritra ao moa zany efa asa maro izay efa napetraka ny sosialim-bahoaka ny resaka fatsitsinjo ny resaka ny tosika fameno etc fa ao ihany koa le fitsinjovana ny zareo hoe ahoana moa zany nataon'izy ireny ohatra ka tena midy tanteraka ny ao anatin'le fiboana tanteraka ao ihany koa ny anivon'ireo ny hoe sehatra tsy miankina izay efa ndresahantsika moa zany ny hoe nangataka izy ireo ionan'Andriamatoa filoha ary nisy indrometona no nionan'izy ireo tamin'ny volana Jona zavatra atrehantsika rehetra le izy ary efa misy ny asa rehetra izay efa nijerena niaraka amin'ireo ataontsika hoe mpiara-mombonantoka na ihany koa ireo izay misehatra ao anatin'izay asa ara ekonomika eto Madagasikara izay tsy afaka hajanona zany fa kosa misy an'ireo mesure sanitaire tsy maintsy arahana ary ihany koa amin'izao araka ny tenentsika teo efa tena miakatra be mitahan'ny olona izay tratran'ity valana retina ity dia mila maka ny fepetra rehetra isika ary mitandrina indrindrindrindra ao anivon'ireny orinasa ireny satria tsy misy amin'izao ataoko hoe any anivon'ireny orinasa ireny fa misy olona maro izay efa tratran'ny valana retina fa misaorana an'Andriamanitra dia tsy misy ny akabiazany ka eto amintsika moa zany dia asymptomatika na hoe tsy misy an'izay sorotra retina zay. Eo amin'izay indrindra ny resaka ny lafiny toe-karena ihany sika miresaka ihany koa ny fahasahiranan'ny olona tsika mihiboka nefa ny filaharana ireny misy ny fitangorolana ireny misy ny olona mandeha milahatra vatsitsinjo eny banky be lehibe manahoana indrainy amin'ireny hoe inona ny fepetra tokony ho raisina zay ny teneniko teo hoe tsy nisy nanana plan d'action na hoe nalala n'ity aretina ity na ny firenena lehibe na ny firenena kely ka nalala hoe inona ny tokony atao ny asa ataontsika andavanandro zany dia mijery ny évolution an'le aretina mijery n'le fiatraikan'le izy any amin'ny vahoaka misy évolution zany ty aretina ity ary izay indrindra no jerevana hoe inona ny fanapahan-kevitra mitandrify an'izay ary izay ahafahan'ny olona rehetra misitraka ny na ny zava-drehetra izay mandinina an'izay niezahana zany tamin'ity indray mitoraka ity manatsara foana moa zany tsika satria misy maro tsy mombana
ary tena mihaino ihany koa zay anyrotsikera zay miseo anivony reny asa rehetra zay natao ireny ary ny gouverneur-ny Analamanga zao dia efa nametraka laminasa zay napetrany efa andro vitsy zay a nizarana avery nizarana nireny le CVO reny eny anivony reo foyer anankiroa zay tena hitantsika hoe eny amin'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahadimy no tena misy andreo olona tratra ny coronavirus maro dia efa nisy ataontsika hoe tetikasa misy hoe tena mirindra kokoa amin'ny fanaovana an'izay mihoatra no zavatra efa natao teo aloha. Aloha ny iverenako amin'ilay resaka toekarena ny resaka le CVO ihany ianao teo mandaitra tokoa ve le CVO? Oui, ary izay no niresahana maro moa ny raha enitsika ny olona maromaro miresaka antsika eny anivony reny fiarahamonina reny dia misy zavatra tsara tsy pihana angamba dia zao ny CVO dia fanefitra tsy Madagasikara no nahitan'io Artemisia io tsy Madagasikara na ny président Rajoelina no niteny hoe andao akany Artemisia dia anasitrana any vahoaka ity efa tamin'ny taona efa nazavainy Andriamatoa moa iny tamin'ny lahateny no hoe tamin'ny guerre du Vietnam dia raha lavo ny Amerikanina fandoana tamin'ny Vietnamianina dia tsy lavo ny baly izy fa lavo ny aretina ny palu fa ny Vietnamianina kosa dia nisotra n'ilay Artemisia ary tsy nisy aina nafoy be loatra nisy teny anivony reny hôpital reno olona maro zay efa voasitrany ary io CVO io ary io tambavy CVO io dia marihana fa renforcer ny système immunitaire ny tsirairay avy manamafy ny fitaova fiarovanao amin'ny aretina tsy midika io hoe hisotro CVO ka andeha hitazona ny tanan'olona anankiray na mifanerasera amin'ny olona pozitif dia sous positif sanatria akory fa ataontsika hoe raha nisotro CVO ohatra nanao cure mariako tsara dia raha ohatra ka miserasera amin'olona niserasera na fampikasokasoka amin'olona voan'ny coronavirus dia mety ho hafa kokoa ary matanjaka kokoa ny vatako hiaro an'izay virus tafiditra ao anatiko izay mihoatra ny olona anankiray zay mety tsy nisotro efa nanantsika hoe zay profo zay zao amin'izao fotoana zao oui zay profo hoe mafy kokoa matanjaka kokoa ny hery fiarovana sy fitaovam-piarovana ao anatin'ny olona mihinana sy misotro amin'izay tena namarinanay tokoa satria nisy olona teny anivony reny toeram-pahasalamana reny zay tsy naka afatsy ny CVO tao anatin'izay fiadivan'izay dia marina fa izy moa zany dia tena sitrana tokoa ary na ihany koa ireo olona zay ao anivony maro moa zao no milaza fa hoe hatrany amin'ny primature en présidence naiza efa misy olona maro efa tratrany normal zany satria efa miparitaka liza eny anivony fiarahamonina ary misy amin'ireny no hoe tratrany fa afa ny fisehoan'ilay izy mihoatra ny olona anankiray zay nanontaniana misy satria moa zany ao aminay dia tenena mihitsy ainao ve nisotro CVO satsia nanao cure ianao sa tsy nanao cure dia hita mihitsy hoe ny ray zay nisotro dia tsy misy sotra aretina fa ny anankiray dia manomboka mihevinevina mararirary kely ny tratra etc fa tsy tafiditra anatin'izay le hoe araka tenentsika teo hoe forme grave iverina amin'ilay lafiny toe-karena ko ny resantsika teo hoe sahirana ny olona amin'ilay resaka fiboana fa eo ihany indrindraindrindra ihany koa ny orinasa tao anatin'ilay drafitra napetraky ny fitondram-panjakana moa dia hoe ny orinasa madinika sy tena madinika ary salatsala no omena n'ilay fanohanana fa ny orinasa vaventy efa manana ny maizy azy afaka miany tenany aiza ho aiza ny fampiarana aloha an'ilay drafitra le plan multisectoriel d'urgence io amin'izao fotoana izao. Oui, nisy tokoa ny fionana indrometona niaraka ny ao anivony sehatra tsy miankiny voalohany dia niaraka tamin'ireo ataontsika hoe grand opérateur zay mampiodina ny toe-karenantsika eto Madagasikara ary ihany koa ny faharoa dia niaraka tamin'ireo orinasa salatsalany sy ny madinika ary indrindrindra ireo zay misahana ny ao anivony BTP voaresaka tamin'io zany indrindrindrindra raha ohatra ka ataoko bankitokana ny hoe anampihana ireny orinasa ireny
hiatrika an'izao ady lehibe zay atrehantsika rehetra zao marihana nefa fa eto anivon'ny firenena ary itsika dia mba nisitraka ihany koa ny fanampiana zay efa namen'ireo mpamatsy vola ny ana ny PTF ny FMI moa zany a dia iny vola iny a no afahantsika mihodina amin'izao fotoana izao a mandohan'ireo fonctionnaire na ihany koa ireo ataontsika hoe ny engagement zay tokony atao eo anivon'ny ministère ny économie sy ny finance ny zavatra tsikaritra ary matetika ny miverina dia ny hoe ao inona no anampiny fitondram-panjakana anay marihana moa zany fa raha tokana antanina teo anivon'ny ministère ny finance dia teneno zareo fa dia tena niena tokoa ny taux de pression fiscale amin'izao fotoana izao a satria raha toka tokony 11% no izy dia amin'izao tsika efa 8% satria vitsikely ireo orinasa izay mandoha ny etra sy ny aba izay ao anivon'ireny orinasa madinika indray a dia ny marihana indray mitofilo tokoa no hoe mitsinjovana indrindrindrindra n'ireny orinasa kely sy salatsalan'ireny maro ireo mesure zay fanavoaka tamin'iny fionan'iny ary raha ohatra ka misy ny anankiray azo tenentsika ohatra dia ny eo anivon'ny fiarina izay manampy be andreo orinasa ireo a dia efa napetraka ny tetikasany hoe ampindramam-bola taux bonifié différé en 6 mois ny fandoavam-bola ary afaka aloavany zareo ao anatin'ny 4 volana tampom-bola à peu près eo amin'ny 50 milliards d'ariary no napetraka ho an'izay ary ny orinasa anankiray ataoko hoe orinasa formel afaka mindram-bola eo amin'ny 300 millions d'ariary eo jusqu'à 300 millions d'ariary ary efa mipetraka zany amin'izao fotoana izao rehefa hitantsika orinasa maro eran'ny Madagasikara satria efa amin'ny 15 régions zao no misitraka an'izay eto Madagasikara ho an'ny orinasa nefa manahirana ihany zay le hoe andeha indram-bola zay satria tsy maintsy avelona iny rehefa avy eo izy amin'izao fotoana izao nefa tsy afaka mihodina tsy misy karazana ohatrany hoe fanampiana mihitsy ve hoe subvention atao ohatra ahafahana mandony karaman'ny mpiasa ahafahana mandony hofatrano sansisa tsy afaka niditra tamin'izay lalan'izay mihitsy hoe tsika nisy resaka tokoa ny momba an'izay ary mbola andalan'ny fieritreretana mikasan'ireo fitarainana zay tonga taty aminay ireo ary efa nisy ny vita moa ny fivoriana nataony Andriamatoa niaraka an'ireo orinasa tsy miankinareo dia nisy ny fampiresahana teo anivon'ny CNAPS fampiresahana anivon'ireny banky maro samihafa ireny izay ijerevana ny vahaolana aingana izay mitandrify amin'izay fangatahana sy filain'ireo orinasa eo ihany koa ilay eritreritra hoe satria ny anankiray hoe ny fandoavana hetra na emotra tsy azo eritreretina mihitsy koa ve ohatra ny hoe anafoanana mihitsy ohatra ny fandoavana ny asa mety hoe ny hetra eo amin'ny impôt sur les revenus salariaux ohatra na ny hetra mihitsy ohatra foanana amin'ity taona ity ahafahan'ny orinasa miatrika an'ilay ataoko angamba fa araka ny resaka nataoko tamin'ny ministre ny finance teo dia maro ireo mbola azo jerena ary azo eritreretina amin'izao ady lehibe izay ataontsika izao tao moa ohatra raha ohatra ka jerentsika ny anivon'ireny dette ny pays africaine ireny dia ao anatin'izany tsika izao ny hoe ahoana raha ohatra ka foanana ny amin'izao amena raha-pahasalamana erata amin'izao zany tokony misy fieritreretina hijerevana ny hoe inona mety kokoa amin'ny mitandrify amin'ny firenena tsirairay avy ary ao anivon'ny firenentsika koa dia inona ny metimety kokoa ao anivon'ireny orinasa ireny fa miezaka ny eo anivon'ny ministère ny fitantanam-bola sy miaraka misalaha amin'ireo ministère hafa ohatra ny ministère ny indostrie lova sy ny Irina Ranorimmaro reny mpianakaviana ny filohan'ny repoblika ray mpianakaviana rehefa niditra tato anatin'ny finiboantsika efa bolana zay tsy nianatra ny mpianatra tsy hita hoe inona ny natao an'ny mpianatra malagasy
anao ahoana ny voaresaka foana dia hoe verina miditra mianatra ny mpianatra any amin'ny classe d'examen fa ny mpianatra any amin'ny klasy eny tenatenany tsy voaresaka mihitsy manao ahoana ny fieritreretana ny mpianatra malagasy ahoana no anenjehana ny efa-bolana lavabe tsy afaka nianatra mpianatra tsy afaka nanao tahaka ny mpianatra tany amin'ny sekoly vahiny akory hoe misy fianarana ampitain-davitra no atao sy ny sisa ahoana no mety anenjehana an'izay efa-bolana tapaka izay. Misy efa ny fampiresahana moa io ary niaraka amin'ny ministeran'ny fampianarana izay asa rehetra izay mety ho atao ary ireny tokoa ny fitantaina ny ray aman-dreny ao no miteny hoe ahoana moa zany dia tsy hanao examen moa zany ny ankizy ao koa ny teny hoe dia ahoana moa zany ny anenjehana an'izay volana maro zay tsy nianarany ankizy izay ataoko angamba fa ary nisy ihany koa fianarana teto Madagasikara no efa mba misitraka ny hoe manao an'ity le fampianarana à distance aty ary nisy ihany koa raha tsikaritranareo tamin'ny TVM izay nasiana ny ezahana ny hoe asiana fampianarana kely ho an'ny zanaky ny malagasy. Apetraka tanteraka eo amin'ny ministeran'ny fampianarana angambany zany zavatra zany satria zareo no mahita ary malala bebe kokoa ny laminasa rehetra izay hitondrana anazy ary indrindrindrindra ny fandaminana ny programma sy ny ireo mpampianatra izay ataontsika hoe anenjika an'izay retard zay niseho teo anivon'ireny fianarana ireny. Zay zao ny fampianarana eto Madagasikara fa misy ihany koa ireo le zaza malagasy, mpianatra malagasy mety manam-pikasana na mety efa teo an-dalan'ny fikarakarana ny fandehanany mianatra ny ivelany ny sistany nefa tia midy hatramin'izao ny fidirana amin'ny septambra any amin'ny université any ivelany manahoana indray amin'izay mety efa misy fieritreretana manokana ve ho an'ireny olona tsy maintsy handeha ho any ampitan-dranomasina ireny fa eny na ho an'ireo le malagasy mba manam-pikasana ny handeha hody ihany koa satria nisy ny voahity tany nefa tsy maintsy handeha hiditra hianatra ihany koa amin'ny rehefa tonga ny fotoana hoe tapitra ny tena marina dia amin'izao fotoana izao tsika tsy manana tsy dia tena malala loatra hatreto hoe hatramin'ny roviana moa zany ity pandémie ity no ataontsika hoe hiaffecté sy ny boli toetra eto amin'ny Madagasikara. Raha ny vinavina dia misy an'ilay hoe pic des cas positifs zany izay mbola tsy tratratsika amin'izao fotoana izao fa ataoko fa andalana zany isika. Raha ohatra ka ataony vinavina dia mety hoe any amin'ny volana aogositra ve ohatra efa mba tokony mba efa mba afaka midina ny hitantsika hoe hidina ny tahan'ny olona izay voan'ity coronavirus ity dia amin'izay fotoana izay afaka mieritreritra ihany koa tsika ny hoe ahoana ny fivezivezen'ireo olona ao anatin'izay fahamena ara-pahasalamana misy atsika eto izay. Araka teneko anao teo dia tamin'ny voalohany ary sika nisy be tabe ny olona izay nitsikerany hoe fa naninona dire dia nampidiriny ireo olona izay avy any ivelan'ireo satria ireo no mitondra an'ilay aretina. Amin'izao fotoana izao tsika tafiditra ao anatin'ny reconfinement indray ary sarotra mihitsy mieritreritra hoe apiditra apody an'ireo tena tsapanay ary izahay rehetra dia manana fianakaviana manana olona fantatra izay manam-paniriana ny ody eto an-tanindrazana fa dia mila mijery lavitra isika sy mijery ny ataontsika hoe ny zay mety amin'ny ny vahoaka malagasy ary ny maro anisa ihany koa dia izay no ao anivon'ny ministeran'ny fitaterana dia efa mieritreritra rehefa manana an'izay asa izay fa alamina izay hoe roviana tokoa moa ary amin'izay indrindra no tiana tenenana hoe tokony tandrina be itsika amin'izao fotoana izao satria hiditra ao anatin'ilay pic ary ny izay fitandremantsika izay no ahafahana milaza raha ohatra ka afaka hanomboka hisokatra isika na afaka hanomboka hijery an'ireny plan de stratégie en termes de transport ireny no hoe move azo eritreretina hoe ho tonga eto amintsika ireo olo ireo asiana manao test dia averina confinena etc etc etc. Izay zany mila fitezaina be ary indrindrindrindra zahatra tsikaritra tamin'izay ataontsika hoe sedra lehibe izay niseho volana maro izay dia ny fitandreman'ny tsirairay avy ary misy tsisy autodiscipline mihitsy tsika
nakamarotsika eto Madagasikara misy ihany no tena miezaka ary tena arity zany tamin'n'ivony reny faritra reny fa mbola misy le ataontsika hoe goragora sy tsy de tena manaraka loatra an'le izy ka zay no teneniko hoe raha totsika te hiditra amin'izay modèle zay efa mety miseho any amin'ny firenena hafa reny dia tokony mampiseho tsika amin'ity reconfinement ity ny fahendrena dia mijanona any an-trano filoham-pirenena moa zao dia nandray an'izay hoe mila mijanona any an-trano rehefa tsy tokony hivoaka ianao dia privilégiena ny ataontsika hoe ny télétravail efa ao moa ny teknôlôjia sy ny zavatra rehetra zay ahafahana miasa amin'izay ny olona zay tsy afaka manao an'izany moa dia tsy omezatsiny fa dia mba mitandrina ny manao any cache-bouche manasa tanana tsy mifanakaiky amin'ny olona manaja lelanelana rametatra ary indrindraindrindra ihany koa ny io nefa nyresahanay omben'ombeny dia ny hoe mila miaro tena ny ratsy indrindra hoe mbola eo alohantsika fa sanjahatra rehetra tenena zao ataoko angamba fa ny anticipetika ny ezahana zany hoe naverina ny dinany aloha le izy satria amin'izao dia efa hitantsika mihitsy hoe tena niakatra ary ça va aller crescendo satria amin'izao vaninandro zao mangatsika efa ririnitsika maro no ataontsika hoe efa grippé enrhumé etc dia tokony tena mitandrantsika raha ohatra ka ny andry elaelitsika alohana nydinana azy dia mety grave kokoa no zavatra miseho fa ataoko angamba fa ny fanapahan-kevitra zay ndraisina dia tandrify indrindraindrindra ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao tsika manana filoham-pirenena zay manana vina ary manana vision isan'andro izy dia mijery ny hanatsarana ny izay tsy tomombana manatsara ny ahafahana mitretena sy hitsaboana ny mararitsika ireo dia ny faniriana dia afaka amin'ity reconfinement ity zany dia efa mba hiena ny isan'ireo olona ndaozany fahafatesana ary indrindraindrindra ihany koa mba hiena ny isan'ireo forme grave ny positif sy ny cas positif zay asymptomatique angamba mety tsy maintsy ho eo ihany fa reny zany no entanina amin'izao fotoana izao hoe tonga dia mandraisa an'le traitement fortifiant renforcena ny système immunitaire anareo na vitamine zany na magnesium zany na indrindraindrindra ny CVO misaotra lova Asnevina Ranamomaro misaotra indrindra lova Rabary